Nihaona voalohany tamin'ireo mpiasa rehetra eo anivon'ny kaominina Antananarivo renivohitra kosa androany Andriamato ny Hasina Andriamanjato fantatra fa filohan'ny délégation manokana tanàna Antananarivo fanapahan-kevitra izay ndraisina nandritra filan-kevitry minisitra voatsela akory zay araka izany tsy namelabelatra ny fomba entina manarina ny tanàna Antananarivo ao anatin'ny fito volana ho avy ny PDS avao ny tanàna Antananarivo. Fihaonana voalohany no nitanterahana androany teto amin'ny kianja mitafy Mahamasina teo amin'ny filohan'ny délégation manokana tanàna Antananarivo ny Hasina Andriamanjato sy ireo mpiara-miasa aminy eo anivon'ny kaominina Antananarivo renivohitra. Fanamby no napetraky ny PDS vaovao entina hanarenana ny renivohitra Madagasikara ao anatin'ny fito volana ho avy. Ny vola eo am-pelantanan'ny kaominina ihany no entina hanatsarana ny tanàna araka ny nambarany ary hatsara arivo yen ny tanàna raha ny nambaran'Andriamato ny Hasina Andriamanjato tao anatin'ny kabarany. Ankoatr'izay dia ametraka paikady entina hiadina amin'ny zava-mahadomelina ny filohan'ny délégation manokana, paikady izay iarahana amin'ny tandro filaminana ho ihany ny teniny. Fa anisan'ny fanamby iray tian'Andriamato ny Hasina Andriamanjato apetraka ihany koa ny fametrahana radio ho an'ny commune sy ny fanalana ny sarin'omby amin'ny fanevan'ny tanàna Antananarivo. Dia tsy maintsy manana ratoena kominana sisa tsy fantatro taonana fa tsy maintsy manana azy. Dia nangataka koa amin'ny conseil municipal. Maro mahafatsofity vahoaka. Fa ianareo conseil municipal io voky vahoaka amin'ny volana ny asa ratoena reo. Nangataka Yesu ny mpankapy amin'ny saina tanàna mivory. Rampiso no amelabelatra amin'ny mpanao gazety ireo tetikasa izay kasainy apetraka mandritra ny fito volana ho avy amin'ny filohan'ny délégation manokana ny tanàna Antananarivo.